votre, entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Rehefa mahalala rehetra amin'ny tompo, ampifaliana sy ampitiavana no ahafahana miatrano amin'ny tokantranontsika amin'ity maraina ity amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Vavaka itsika tompoko. Endresany hafaliana fa velonaina izahay tanteraka ny fanindriana ka dera ho anao ray. Misaotra anao indrindra izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, manome voninahitra ny anaranao amin'ity maraina ity, satria dia sarobidy loatra tsy takatry ny sainay ny tombon'androm-pahavelomana atolotra ao anay tsiraray avy. Ataonay ao anaty koa ny mony tsy hisaotra anao sy tsy hanome voninahitra ny anaranao ry Rainy mandrakizay ry Andrian'ny fiadanana. Misaotra anao izay Andriamanitra ray. Mankasitraka anao izay Jesosy Kristy Tompo ary mankatelina anao izay fanahy masina. Tonga ny fotoana izay andrenesanay ny vatsim-panahy ka dia sokafy ny fononay tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina Jesosy Kristy Tompo mba ho tany lonaka aniriny ny teninao ary izany vatsy omenao anay izany anie dia ahafany mamakivaky ny tontolo andronay sy ny andro sisa iainanay. Dia mitenena ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao fa voninkiano anao izay mpanomponao. Ho anao ny tera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsiraray avy izay manaraka sy miaino izao vatsim-panahy izao. Hosokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny filazantsarany Ziona, Ziona toko 7, andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Ziona toko 7, andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantsona na hoe: raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanantona ahy, ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy on'ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mandray ny lohateny hoe: te-hoa afaka hetaheta va ianao? Te-hoa afaka hetaheta va ianao? Sa mangetaheta ihany koa ianao? Androany Jesosy Kristy Tompo dia miteny amintsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao andalan-tsoratra masina izay novonakintsika izao, fa raha misy olona mangetaheta hoy izy, aoka izy hanantona ahy ka hisotro. Raha eto amin'ity izao tontolo izao ity, na ny olona no anontanitsika hoe mangetaheta va ianao, dia mamaly avokoa ny olona tsiraray avy. Fa saingy maro karazana ny hetaheta izay mahazo sy ny mampangetaheta ny isam-batan'olona. Ohatra amin'izany, misy ny mangetaheta ny fahefana, dia mitady ny fomba maro samihafa izy azahoany izany fahefana izany. Misy ndraiky kosa ny mangetaheta ny voninahitra satria mitady laza izy eo amin'izay manodidina azy sy amin'izay rehetra alehany.
Misy koa ny mangetaheta harena na amin'ny lafinina na amin'ny lafininina dia lasa fieremana ho azy ireny. Ao koa ny sasany mangetaheta ny fahafinaretana, tianao ny danin'ny kibony amin'ny lafiny maro samihafa ary dia ambaran'ny soratra masina hoe ny kibony no andriamaniny ary misaina ny amin'ny tany izy. Eto kosa nefa araka izao filazantsara nosoratan'i Jaona izao dia hafa kely mihitsy no tiany Tompo ambara sy holazaina ny amin'izany hoe mangetaheta. Mangetaheta inona ary izao sy ianao amin'ity andro anio ity? Mangetaheta inona izao sy ianao eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy? Ary rehefa mangetaheta izay izao sy ianao dia afaka hetaheta ve? Jesosy Kristy Tompo ry havana dia nanambara mazava tsara, nanamafy ao amin'ny filazantsarany Matteo 5 rehefa nanao ny toriteny teny an-tendrombohitra Jesosy dia nambara ny Jesosy Kristy Tompo tsara, nambara ny mazava tsara eo amin'ny 5 amin'izany filazantsara Matteo 5 izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokizana. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokizana. Raha te ho voky izany isika, raha te ho afaka hetaheta dia mila noana sy mangetaheta izany fahamarinana izany. Ary izay mahatonga an'i Jesosy nilaza teto amin'ity filazantsarany Jaona ity hoe raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatonaka hisotro. Izay mino ahy dia hisy rano velona hiboboka avy ao an-kibony. Izany hoe ilay Jesosy mihitsy milaza hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia tiany isika tsiraray avy hanantona azy mba hahatonga ilay rano velona hiboboka ao anatintsika. Izany hoe tena angetaheta mihitsy isika ilay fahamarinana satria rehefa noana sy mangetaheta ny fahamarinana izao sy ianao dia hovokizana araka ny voalazan'ny Jaona eto amin'izao hoe epistily izao. Mety tsy afa-po angamba itsika amin'izany ambaran'i Jesosy izany, fa izao kosa nefany raha mahafa-po antsika izany tenin'Andriamanitra izay ilay Jesosy fahamarinana sy fiainana dia andehantsika hanantona an'ilay mpanala hetaheta, ilay mpanala hanohanana. Izany hoe rehefa mangetaheta isika dia mila manantona an'i Jesosy ilay mpanala ny hetahetatsika. Ary ilay Jesosy manala ny hetahetatsika io anie dia izy ilay fahamarinana. Noho izany izay manantona azy dia olona manana fanindriana ny teo marina. Eny fa mety mbola andevony tsy fahamarinana izy, fa izao manana hetaheta ao anatiny ao dia asain'i Jesosy manantona azy isika tsiraray avy. Ary rehefa manantona azy isika dia manaiky ny hianatra eo aminy, manaiky ny hampisotroiny amin'ilay
onin-drano velona, manaiky hihinana amin'ilay sakafo izay atolony antsika dia ilay fahamarinana. Tsarovy ry havako fa raha noana sy mangetaheta izao sy ianao dia mila noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Ary ny olona anankiray dia tsy ho afaka hetaheta mihitsy amin'ny rano raha tsy sotroiny, ampidiriny ao am-bavany dia midina ao an-kibony izany rano sotroiny izany. Dia tahaka izany koa rehefa noana isika ka omena ny mofo sy ny sakafo mahavelona dia tsy maintsy tsakoantsika ao am-bava ihany koa ny sakafo dia miditra ao anatin'ny kibontsika dia mahafaka koa ny hanohanana izay nampanoana antsika. Anio ry havako dia tsy afaka mijanona fotsiny amin'ny fianonana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra isika na ny fahaizana tsy anjery izay rehetra voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Fa raha izay dia tsy ho afaka hetaheta ary tsy ho voky na oviana izao sy ianao. Manasa antsika ny Tompo amin'ity andro anio ity ny hanatoana antsika azy raha mangetaheta isika. Ary rehefa manantona azy isika dia mila noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Ary mila mino izao sy ianao fa rehefa misotro sy mihinana ilay fahamarinana dia hazo fahavokisana ary hisy onin-drano velona hiboiboika ao anatintsika tsiraray avy. Ary izay hanohanana sy hetaheta ny fahamarinana izay mahatonga antsika ho fenon'ilay fanahy masina amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, amin'ny alalan'ny fampianarana izay atolony antsika tsiraray avy ka ahatonga antsika ho afaka hetaheta. Dia rehefa ho afaka hetaheta antsika dia afaka mivelona amin'ilay fahasoavany Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Tsy izao rery na ny ianao rery fa ny ankonana rehetra izay mifana-matotra amintsika dia asaho avokoa mba handray ilay fahasambarana ary indrindra hahatonga antsika tsiraray avy tsy ho noana intsony fa tena ho vokisana ary dia hisy ilay oniny rano velona hiboiboika ao anatintsika tsiraray avy sy ao amin'ny tokantrano izay misy antsika ka hahatonga antsika handray fiainana dia fiainana be dia be izay santarintsika sahady etỳ ambonin'ny tany. Vavaka isika ry havana. Saotranao izay Jesosy tamin'ity andro anio ity fa hitanao avokoa izay mety hetaheta aty anatinay. Ary dia diso hevitra izahay, diso fijery izahay satria ny zavatry ny tany na ny zavatra mandalo, ny zavatra tsy maharitra no mampangetaheta anay. Fa androany ianao Jesosy dia niteny taminay hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy hanantonay ka hisotro. Ary sambatra ho ianao izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Fanahy masino, velombeloma etỳ anatinay tsiraray avy ara mba ho noana sy hangetaheta ny fahamarinana izay dia ianao Jesosy Kristy Tompo ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka hahatonga na hitombo finoana eo aminao dia hisy ilay onin-drano velona hiboiboika avy ao an-kibonay tsiraray avy.
misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo, misaotra indrindra satria masina ianao. Tompony fahefany ianao ary afaka hanala ny hetaheta sy ny hanoananay tsiraray avy. Hahatonga ny fahasoavana sy ny fiainana be dia be eo amin'ny mpanomponao sy ny manaradia anao. Mankasitraka ilay onin-drano velona izay kosa dia hitohaka sy hisotro mandrakariva eo anatrehanao. Dia eo anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Aleloia. Amen.